Ny anatsara ny tanjona izay efa nisy ny fototra napetraka tamin'ny taona 2014 no tanjon'ny BOA Madagasikara amin'ity taom-baovao ity. Raha ny fantatra nandritry ny lanonana fiarabana tratron-taona izay notanterahana ny asabotsy lasa teo teny Ambatomboravavy dia mbola anolo-tanana ny fitondrana amin'ny famatsim-bola ny toe-karena ity banky ity. Voalazan'ireo tompon'andraikitry ny banky BOA Madagasikara izay nifandimina indray fitenenana teto amin'ny espace la Villa Verte Ambatomboravavy ny sabotsy lasa teo fa ny anatsara ireo tanjona rehetra ny vina amin'ity taona 2014 ity. Ny vinavina moa zany dia amin'ny taona 2014 dia vao mainka mbola anatsara ny zavatra tanjona rehetra zany dia efa voapetrapetraka tamin'ny taona 2014 iny daholo ny basy rehetra izay no nolazaina teo amin'ny resaka fomba fitantanana managérial zany plan d'action commercial particulier sy entreprise dia amin'ity taona 2014 ity zany dia afaka tsara mihitsy manatanteraka ny sorotr'asa rehetra amin'ny fampandrosoana satria ny antson'ny solotena ny ramatoa secrétaire général ny ministère ny finance teo dia miantso ny banque zany anao tolo-tanana ny fitondram-panjakana amin'ny famatsim-bola ny toe-karena malagasy zavatra hainy BOA tsara izany dia manateny izay fa afaka amokatra mbola tsara hatrany zany amin'ny 2014. Ufandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny fahantrana dia ampiroborobo ny famatsim-bola amin'ny sehatra rehetra ny BOA Madagasikara ary anisan'izany ireo orinasa tena madinika izay voasokajy anatin'ny secteur informel. Ny stratégie d'approche amin'ny secteur informel io ngamba ny olazaina kely hoe ny tanjona zany dia ny ampidirana an'ireny secteur informel araka lazaina moa hoe tsy mpanara-dalàna akory no ataonay hoe no secteur informel visen'ny banque zany fa ireny ataontsika hoe asa madinika indrindra izay misy zany dia reny zany no efa misy ny famatsim-bola ataontsika hoe mesofinance ao anatiny ary izay koa miara-miasa amin'ny banque mondiale zany amin'ny hoe garantie partielle du portefeuille dia reny zany no tiliana manokana zany amin'ny taona 2014. Mariana fara 703 hetsy ny compte teo anivon'ny BOA Madagasikara tamin'ny faran'ny taona 13 dia nahatratra 4,5 hetsy kosa izany ny taona 14 teo. Isy ny masivon'ny BOA Madagasikara enina izay isokatra amin'ity taona ity ary centre d'affaires miisa 2 satria moa tsy ampy 9 hetsy ny logement na ny trano finanana eto amintsika araka ny taremarika navoakan'ny analogue dia misy ny tolotra samihafa eo anivon'ny BOA mba hanamora ny fananany tsirairay trano raha tsy laza afa-tsy ny promotion immobilière économique. Ankoatra ny fanolorana marboninaitra ny mpiasa dia nanamarika ny lanonana izay nitanterahana tety Ambatomboravavy ihany koa ny fanomezan'ny fianakaviam-ben'ny BOA ho an'ny governoran'ny Banque Foibe izay filohan'ny filakevim-pitantanan'ny BOA Madagasikara teo aloha.